Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity talata fa 1 volana aprily ity ary manohy ny fahasoavan'ny Tompo amintsika. Ny rariana dia hitomba ara-panahy isika ary hiala ny fisalasalana rehetra mahakasika ny fahamarinan'Andriamanitra. Aoka isika hitony famasinana mandrakariva ny aminy ary hahatsapa fa tsy manan-kera isika raha tsy miankina eo ankilan'i Jesosy irery ihany. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny mofonainan'io dia iray vavaka isika. Tompo Andriamanitra eo mbola fifaliana anay hatrany miaraka aminao eto anio. Te hiaino anao izahay, te hahazo hery avy aminao. Mamela ahy nefa nilokay mamonjafo aminay satria mandeha eraky ny eritreritra izahay ary tsy marina izay rehetra ataonay. Mety aiza ianao hanovo hery vaovao anay, mety aiza ianao hanadio anay ihany koa ary mety aiza ianao handray anay amin'ny fiainoana satria mila anao izahay. Anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe tsy voaheloka. Tsy voaheloka. Nalaina amin'ny Lioka 7:20-20. Manao hoe ary raha nitondra an'i Jesosy izy dia nitana lehilahy Kirenianina anankiray atao hoe Simona izay vao avy any an-tsaha ka nampitondrainy ny hazo fijaliana anaraka an'i Jesosy. Amen. Hita amin'ny vahoaka nanaraka ny mpamonjy ny fomba fandehany reraka sady mivembena nefa tsy naneho fangorahana azy izy ireo. Nesoa ny narabiany izy satria tsy afaka nitondra ny hazo fijaliana mavesatra. Hitan'ireo mpanenjika azy fa tsy ho zakany intsony io enta-mavesatra io. Ny jiosy tsy afaka hanao an'izany satria hisakana azy ireo tsy hitandrina ny Pasika, ny fahalotoana noho an'izany. Tsy nisy iray na dia tao amin'ny vahoaka be izay nanaraka azy nentina netsy tena hitondra ny hazo fijaliana. Tamin'izay fotoana izay dia nisy vahiny anankiray, Simona Kirenianina avy any ambanivohitra, nifandena tamin'ny vahoaka. Reny ny esoeso sy ny fanarabian'ny vahoaka. Reny ny teny feno fanivahivaina, ny verimberina hoe omeo lalana ny mpanjakan'ny jiosy. Mijanona izy gaga raha nahita an'izany. Raha naheno fangorahana izy dia nitazominy ka napetraka teo antsorin'ny hazo fijaliana. Efa nandreny amin'i Jesosy Simona. Mpino ny mpamonjy ny zanany nefa ny tenany tsy mpanaraka azy. Fitahiana ho an'i Simona nitondrany hazo fijaliana ho an'ny Kalvaria. Ary taty aoriana dia feno fankasitrahana izy noho an'io fitondran'Andriamanitra io. Nitarika azy hitondra ny hazo fijalian'i Kristy noho ny safidi-pony izany ka nahafeno fifaliana azy hatrany ny nitoetra teo ambanin'izany. Tsy vitsy ireo vehivavy tao amin'ny vahoaka nanaraka an'ilay tsy meloka ho any amin'ny fahafatesana Mahatsiravana. Nisy tamin'izy ireo efa nahita azy talohan'izao. Nisy efa nitondra marariny teo aminy, nisotraniny. Ireo izay mijaly teo aminy, sasany efa nisotraniny mihitsy gaga. Izy ireo nahita ny fankalan'ny vahoaka an'ilay nahaontsaka mila havaky fo azy. Natohina natao inona fihetsiky ny vahoaka misafoaka sy ny teny feno haromontana nataon'ny mpisorona sy ny mpanapaka dia naneho ny fangoram-pon'ireo vehivavy ireo. Rahalahy fotoa safotra teo ambanin'ny hazo fijalian'i Jesosy dia nijadrajadra nitomany izy ireo. Io no hany zava-nanentina ny sain'i Kristy. Raha fehezina ny mofonainantsika androany dia hitantsika fa vitsy ireo nangoraka an'i Kristy. Na dia betsaka ny fahakakana nataony fa nasotranana eny famokisana olona maro dia efa novolena zavatra ratsy ny ankamaroan'ny fony maro. Aingana isika mba ho tahaka ny Simona ilay nisafidy kosa nitondra ny hazo fijaliana teny Kalvaria miaraka amin'i Jesosy. Ary tamin'io fotoana io mety mbola tsy trapany ny sarobidin'izany kanefa taty aoriana dia misaotra an'Andriamanitra izy noho ny fitondran'Andriamanitra azy ary feno fankasitrahana izony eny amin'izany. Ianao ihany koa mety tsy trapanao ny hazo fijaliana izay hoentina anio.
na tany aloha fa izaho ary mandrakarivo Kristy fa mahasoa ahy ary mahasoa anao ny zavatra mitranga ankehitriny. Fantatry ny tompony anatin'ny fonao. Eny, mety misy zavatra tsy fantatro ihany koa noho ny amin'ny zava-miseho ankehitriny, kanefa mangataka famelan-keloka amin'i Jesosy mba ho sokafany ity masontsika izay jamba ny zavatra izao tontolo izao ity, mba hahiratra, hahatakatra ny zavatra ny lanitra. Dia mba ho aminao tokoa anie izany teny izany anio, dia mahazo hery ary. Mba afaka isika misaotra anao izay iray hony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao Tompo ny solovonanay, kay fa na dia tsy tsapanay ary mandeha amin'ny fisainanay izay matetika, dia tsy mba manaratsy, tsy mba manome tsiny anay ianao, ary tsy mba manambany anay fa manaiky anay ho mandray anay ho zanaka tokoa ary mbola mamela ny fahadisoanay. Tompo, atsangano izahay rahalavo, tohano izahay raha mianjera ary miohery izahay raha mandinga. Tano amin'ny tanan-kavananao, atsapa fa lavitra ary tsara lavitra ny fomba fijery avy amin'ny lanitra, koa sokafy ny fomba fijerinay hahatakatra an'izany. Sokafy ny jamba rehetra na ara-panahy mba ahay handray ny fahasoavana izay avy any aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Sabiaro